Ampifenena mandrakariva ary avana no azontsika miona toy izao amin'izao andro sabotsy izao. Fotoana izay azontsika mihaino tsara ny ten'Andriamanitra. Fotoana afantarinao koa ny tenanao, andininao ny tenanao amin'ity andro meny tompon'ity. Ho aminareo izay olona voantso, maralo amin'Andriamanitra ray sy voatahiran'i Jesosy Kristy, ampitomboina ho anareo ny famindram-po sy ny fiadanana ary ny fitiavany. Amen. Sabotsy 20 Martsa 2022 imanjinantsika aloha hevitra hoe miantso amin'ny fibebahana ny Tompo. Andeha ry havana idera sy ankalazan'Andriamanitra isika. Jehova ho mpanjaka, aoko ho faly ny tany, aoko ho ravoravo ny nosy maro, raona saito-pito manodidina azy, famarina sy fitsarana ny fandriana ny seza fiandrianany, misy afo melo azy, ka mandevona ny fahavalo manodidina, mazava zao tontolo izao ny sielany, mahita izany ny tanika miororo. Ny tendrombohitra mempo tahaka ny savoka eo anatrehan'i Jehova, dia eo anatrehan'ny Tompo ny tany rehetra. Ny lanitra maneho ny fahamarinany ary ny fehina mahita ny voninahiny. Amen.
Andeha hivavaka isika. Andriamanitra miantso ny rehetra hibebaka ka hihain'ny feonao ianao. Mankalaza sy miderana mame voninahitra narinao masina izahay. Tompo, mahatsiaro teny izay fa mpanota, ko mandariko eo natrehanao, miaiky ny fahatsoanay. Mamindrafo ny ary mamelahany ilokay. Fa namasonao midira, manjaka ty anatinay amin'ny fianonana amin'ny teninao. Mitondra famonjena, teninao alalana izay tokony atao. Teninao izay mampianatra ny ary indrindra hiavaozany amin'ny finoananao mba hitombo mandrakariva amin'ilay Jesosy Kristy. Naran'i Jesosy Kristy tomponay, novanay izany vavaka izany. Amen. Raha malala bofinaina antsika amin'ny ity hitanao amin'ny bokin'ny Apokalipsy. Apokalipsy 7:1-4 ka hatramin'ny 2:20. Mivaky toy izao minaran'i Jesosy. Ary sorato amin'ny anjelin'ny fiangonana ny Laodikia, izao no lazainy Amen, dia ilay vavolombelona mahatoky sy marina, izay niandohany izao zavatra anoarian'Andriamanitra izao. Fantatro ny asanao, fa tsy mangatsiaka na mafana ianao. Aleo mangatsiaka na ho mafana ianao. Fa satria matimaty ianao ka tsy mafana na mangatsiaka, dia efa alony vavaka ianao. Fa hoy ianao, manan-karena sy efa niary fanahana be aho ka tsy manan-java-mahory. Ka tsy fantatrao fa ianao ilay orso mahantra sy malahelo sy jamba ary mitanjaka, dia manoro-hevitra anao aho, hividy amiko volamena voadio tamin'ny hafa. Manan-karena ianao, ary fitafiana fotsy ho tafianao, mba tsisy eo ny enatrao noho ny fitanjahana, ary odi-maso ahosotrao ny masonao mba hiratanao. Izay rehetra tiako no anariko sy faiziko, koa dia mazotoy ianao ka mibeba. Indro fa mitsangana eo ambaravarana ka mandondona. Raha misy mihaino feo ka mamono varavarana, diditra ao aminy aho ka hiara sakafo aminy ary izy amiko. Izay maresy dia velako hiara mipetraka amiko eo ambony seza fiandrianako, dia tahaka ny nandresiko kosa sy niarahako nipetraka tamin'ny raiko eo ambony seza fiandrianana. Izay manatsofina aoka izy iainy izay lazainy fanahy amin'ny fiangonana. Amen. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Rehefa malala, ho aminao ny fiadana avy amin'ilay Jesosy Kristy, ilay tonga hamonjy ianao, ilay tonga mitady ianao mba ho any amin'ny danitra izay efa nomaniny ianao. Mofinaina ho antsika ihany io ka niresika teo ny Apokalipsy 7:4-2-20, dia milaza ny fiangonana tao Laodikia. Hain'Andriamanitra avokoa ny toetra ny olona tao. Fantatr' Jesosy Kristy ny zavatra rehetra. Mianatra ny fibebahana ny tompo eto satria nahoana. Matimaty ianao ka tsy mafana na mangatsiaka. Zany dia avana voamarika eto. Ny fiangonana tao Laodikia dia nanan-karena, dia rehefatratra noho ny serany sy ny fandrosoana. Na dia toy izany aza ny fiangonana dia mampalahelo satria tena mihoapapana ny fahantrany ara-panahy. Tsy mangatsiaka na mafana, matimaty. Izany hoe miray vola amin'izao tontolo izao sady maka ny fomba tany manodidina azy. Miambo manara-dia an'i Kristy ka tsy mahafantatra azy akory, sady fa diranovana ara-panahy. Asain'i Kristy hankitso-po ny fiangonana mba hibebaka sy hiverina amin'ilay finoana, fahamarinana, fanambarana ary fiombona mpirahalahy. Zany riavana. Ka noho izany, eno ny fian'ny tompo. Eno ny fian'ny tompo. Na dia toy izany aza ny zava-nisy sy niseho teo amin'ny fiarahamoniny fiangonana tao Laodikia, manan-karena fa manitra ara-panahy, dia mbola mijoro ambaravarana sy mandondona Jesosy Kristy. Miala lenina ny amin'izy ireo, mangataka mba hiompo ilay latabatra amin'izany, amin'izay rehetra mibebaka sy maresy toerana matimaty ara-panahy eo amin'ny fiangonana io. Io feon'i Jesosy mety efa aminao, mba hiravoravona amin'ny fifandraisana akaiky aminy isan'andro. Ampandrosoy ao am-ponao izy, itoeran'ny fiadanana sy fiombona marina ary ny fanavozam-panahy mba hampibebahana. Indro efa mitsangana ambaravarana tompo, ampandrosoy izy, anapaka ny fiainanao. Enonao tsara zany, ambary zany, mety ho fiainanao koa, kanefa tokony hiova amin'ny fiantsona ny fibebahana izay ataon'ny tompo ianao manoloana izany. Raisy zany reva, sady sainy koa ho voninahitr'Andriamanitra. Amen. Andeha hivavaka isika. Tompo misaotra no mofinaina nomenao izay milaza ny amin'ny tsy mainsin'Andriamanitra ka miantso amin'ny fibebahana satria matimaty ka tsy mafana na mangatsiaka ka mila mihaino feon'Andriamanitra, feon'ny tompo, feon'ilay Jesosy Kristy. Mivavaka izay ho an'ny tompony anjara sy ny vahoakanao anatrika amin'ny fampavahana rampy izy tompo, mba hitombon'ny olom-bonjena izay mino anao. Aiza ny olona mampitombo ny finoana indrindra ny koa. Tompo, manotena ho anao izay ary manavao izany koa ka miaraka aminao ny arim-piainana rehetra, dia io ny faharoan-tenanay ho anao amin'ny fiainana famonjena dia ny teninao Andriamanitra nataonao anay. Tompo, tahiny firenenay, iasaony nosinay,
fomba ireo manana andraikitra amin'ny fitsaboana ka anasitranareo marary ampahirezinao ireo manamanjoa no anao reo maro ifisoikolona ihany koa ary njenao ny mahatra sahirana tsinjohanao reny ampigadrana tao ny asa sy ny fiazakazahanay fianarana fikasana tsara etra fiomananay hiatrehana ny ampitso ary indrindra fatsirovana koa ty andro 20 martsa ho an'ny Madagasikara ity mivavakay dia toy ny anaran'i Jesosy Kristy mpanavitra rehefa nitsangana tamin'ny maty ka nampahandrinay nivavaka manao hoe ranay eo izay any an-danitra ho amasinana eny anaranao ho tonga ny eny fanjakanao atao any sitraponao etsy an-tany ho tahaka ny eny an-danitra mehony an'io izy anina sahaza ao anay ary mamelany elikay tahaka ny namelana izay melika taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Tanteraka aminao ry avana nitsodrana tolotra ny anaran'i Jesosy Kristy hoero anao fiarovana anao fanantenana ho anao koa ary manitry ny fanantenana hanome anao amin'ny fifaliana sy fiadana rehetra amin'ny finoanao mba hitomboanao amin'ny fanantenana no ny hery ny fanahy masina ka hitahinanao hanambinana anao amin'ny zavatra rehetra ary koa eo amban'ny fahasoavana fiarovana amin'ny fanahinao amen. Dia an'Andriamanitra ireny ny voninahitra amin'ny anaran-dray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen.